kristianina miombona amin'ny mora sy amin'ny sarotra. ry rahalahy sy anabavy ary namana akaiky, indro famitoy an-trano ny diantsika izay mamakivaky ilay lalana makany amin'ny fibebahana marina mandritra izao vanim-potoana ny karemy izao. Io lay manokatra ny fontsika ho tian'Andriamanitra misimisy kokoa amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fifadiakanina ary ny asa soa amin'ny endrika maro samihafa. Izany moa dia maneho tanteraka ny tena fitiavana marina ny hafa. Noho izany indrindra nahatonga ny Papa François nanambara amintsika hoe ny karemy dia vanim-potoana tsara indrindra ho antsika satria fotoana izay ahitana taratra bebe kokoa ilay fiombonam-po sy fanahy ny tsirairay makany amin'izy Andriamanitra ray. Ary nanaintana mafy antsika izy ao amin'ny alalan'ny hafatry ny karemy mba tsy ho ketraka amin'ny fanaovan-tsoa izay, satria lehibe tokoa mantsy ilay valisoa izay miandry antsika, dia izay ilay fotoana fijinjana sarobidy indrindra. Ataoko fa maneho ny fiombonana manoloan'ny eglizy izay ezaka ataony tsirairay izay ary miendrika fifanampiana na mora na misarotra. Mifanandrify amin'izay indrindra ity ten'Andriamanitra aroso amintsika amin'ity fandiniana ny karemy androany ity. Anao faketraka siory ary lavo noho ny atisaina na mety vokatry ny tsy fampiana eo amin'ny fiainana, dia tsarovy fa voantso isika hifanolotanana ka aneo izay fiombonana izay amin'ny alalan'ny fifanampiana. Tsy irery anefa isika manatanteraka an'izay fa eo ilay Jesoa zoko be fitiavana mankahery antsika. Ary aoka samy tsy ho hisy hanamary tena isika na dia iray aza, hiseho ho hendry sy ho masina kokoa noho ny hafa, fa aoka samy anatanteraka izany ao anatin'ny fanatretena tanteraka. Dia rehefa tanteraka io dia tonga ilay fifaliana ka maneraka antsika hiara isaotra sy hidera an'Andriamanitra, dia izay ilay andro fiarahany faly
sy firavoravoana ary azo lazaina fa anisan'ny afatra tian'ny masinday Paoly ampitaina ihany koa, satria matetika mitranga eo amin'ny fiainantsika mantsy dia amin'ny vanim-potoana sarotra iny indrindra isika no tena mahatsiaro mila fanampiana sy tolo-tanana amin'ny hafa. Fa rehefa tonga kosa ilay andro mahasambatra antsika dia adino ilay hafa izay nanao soa sy nanampy anao. Fa ny fandiniana androany kosa nefa dia manentana sy manampy antsika hiala amin'izay toetra izay ka manokatra ny masom-panahintsika mba hiaina sy androso misimisy kokoa eo amin'ny fiainana mahatena kristianina vodim-pinoana antsika tsirairay avy. Faranantsika amin'ny vavakary ny fandiniana androany. Ry Jesosy Tompo, jereo ampifaliana ny olonao izay fatra-paniry ny zara sy aina ireo afatra ho masina miantefa aminy isan'andro mandritra ity vanim-potoana ny karemy ity. Koa voleo amponay ny toetra tia mifampizara ao anatin'ny fanatretena tanteraka mandritra ny andronay rehetra eto an-tany. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay no angatana izany. Amen.